Faly miaraba antsika rehetra indray amin'ny anara mahafinaritra Jesosy Kristy ny tenako amin'izao ora sy fotoana zay anaranao ny fandaharana izao na amin'inona ny anaranao anay dia misaotra anao mampandroso anay ao anatin'ny tokantranonao na ao anatin'ny toeram-piasanao na aiza na aiza toerana misy anao dia misaotra anao mampandroso anay hatrany manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy zay ho an'ny tokantrano sy ny toeram-piasana rehetra zay mampandroso anay amin'izao ora sy fotoana izao. Ravana malala ndeha hiaraka indray ao anatin'ny fampaherezana, ao anatin'ny fianarana, ao anatin'ny hafatra, ao anatina fotoana fohy dia izara hafatra ho anao ny tenako ary anentana anao ny amin'ny programantsika amin'ity farany herinandro ity. Ravana malala andehantsika sy ianao hiaraka hivavaka mialohan'ny izarantsika ny hafatra. Akipio masonao dia raha azonao atao zany dia akipio masonao dia ndehantsika sy ianao hiaraka hivavaka ame voninahitra an'Andriamanitra. Hivavaka sika tompoko. Mankasitraka anao zay ry Andriamanitra raitsoto ny amin'izao fahasoavana lehibe sy ny fahatsaranao ary ny fitiavanao zay omenao anay anio zao. Mankasitraka anao Andriamanitra satria mbola afaka mihaino ny teninao indray zahay anio, mbola afaka mandray fahalalana indray ny fanahinay araka ny teninao hoe tsy tsara ny fanahy tsy manam-pahalalana. Vonona zay androany handray fahalalana satria rehefa mandray fahalalana ny fanahinay dia tsy afaka ho tratra ny fanangolen'ny fahavalo zay na ny fandriky ny fahavalo ary rehefa manam-pahalalana zay dia tsy voafitaka ny fahavalo na oviana na oviana. Androany Andriamanitra misy olona mety resy, mety kivy, mety ketraka, mety mitanondrika, mety ao anatin'ny aretina koa ary manaraka anay amin'izao ora sy fotoana izao dia mangataka anao Andriamanitra. Aoka amin'ny alalan'ny teninao dia anangana anazy indray ianao, anangana ny fiainana ianao ary indrindra anangana ny ara-panahiny ianao. Ameriny indray ny fihetsepon'ny rehetra amin'ny laoniny satria ianao le Andriamanitra mpamerina amin'ny laoniny. Androany ary rehefa hiasa ianao dia aoka hikasika ny fanahy masina, rehefa hikasika ny fanahy masina dia hietry ny nofo hatakatra ny saina hirehitra ny fanahy, hietry ny nofo hatakatra ny saina hirehitra ny fanahy. Marina sy tanteraka aminay zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mamerina ny arahaba raha zao ianao vao manaraka an'izao fandaharana izao omba pirarintsoa antsika tsirairay avy na aiza manaraka an'izao fandaharana izao ianao. Mety misy amintsika eto Toamasina, mety misy amintsika any amin'ny faritra hafa, eny mety misy amintsika any ampitan-dranomasina, ireo mpanaraka anay any Canada, any Amerika, any France, ireo zay mpandefa hafatra miafina anay dia manonona ny fiadanana ho anareo miray fo sy miray saina aminareo hatrany izahay ary mitondra-bavaka anareo hatrany ary isaorana ny tompo fa misy amin'izy ireo zay nandray valim-bavaka ety am-piandohana angamba ohatran'ny terem-panahiny ny tantara ohatran'le rahalahy anankiray any France any ampitan-dranomasina izy rehefa nandefa hafatra miafina tamiko izy dia nanontany izy hoe afaka antsoina ve ianao pasteur dia fa ahoana misy inona dia nanazava ny situation antio moa izy nanazava ny zavatra nitranga tamin'ny fiainany dia ny zavatra nitranga dia tonga dia ok dia niantso anazy zany no niantso anazy avy hatrany zany dia niantso anazy tamin'ny alalan'ny messenger dia nitantara ny zavatra nitranga tamin'ny fiainany izy. Zaho ozy izy tany mitoera tany ampitan-dranomasina ihany fa tamina faritra anankiray nisy anahy taloha nianatra ny natongavako tany zay mivady mihitsy ny nianatra vita ny fianarany vadiko izy dia mifindra mipetraka taty France izy satria misy havany be dehibe any dia rehefa vita zay dia za amizay no nifindra tany France dia nahazo asa dia rehefa nahazo asa dia assure zany ozy izy na ny taratasiko na ny dokotera na ny aide sociale na ny fanampiana rehetrarehetra satria io orinasa io mihitsy ozy izy no nandray an-tanana ny momba anahy rehetrarehetra fa ny zavatra nitranga ozy izy dia zao tafala tamin'ny asa koa ary rehefa tafala tamin'ny asa koa ozy izy dia lasa tsy réglo
zany hoe tsy normal ntsony ny taratasy kozy izy ary tsy afaka misitraka ireo aide social nareo fanampiana rehetra, tsy afaka misitraka ny dokotera raha ho any amin'ny dokotera fa tsy maintsy mandovola ozy izy. Za ozy izy mpanaraka anareo amin'ny tambajotra serasera fa mba mangataka vavaka pasteur. De ny vavaka zay, ndao tsika sy anao hivavaka rehefa avy nampianatra anazy zavatra be deaibe nampianatra anazy hoe zao ny fanalahidiny zany de zao ny antony zany de misy zavatra ohatr'izao ve hoany tsara tamin'ny fiainanareo de nampianatra anazy de ny vavaka zay, de rehefa ny vavaka zay raha lasa anabavy vita ny vavaka averina any amin'Andriamanitra ny voninahitra zay tsisy idiranay ary tsy hoe za akory ny tena mahay indrindra na za ny tena be fahasoavana indrindra, tsy izay raha lasa anabavy fa ny Andriamanitsika ny lehibe. Vao vita ny vavaka de mbola tsisy ninona aloha tapahako ny telefona natory amin'ny alina gaga misy olona mandefa message efa andro alina efa matory de jereko le rahalahy nandefa message de ozy miala tsiny ozy izy pasteur fa fantatro fa efa alina be zao ny any aminareo am'izao ora izao fa miala tsiny manelingelina amin'ny andro alina fa vao vita ny telefona atsika de adiniko ny tantaranao aloha nanontany anazy hoe natsapa zavatra ve anao vita le vavaka za io ozy izy avy any amin'ny dokotera mihitsy nya io de rehefa avy any amin'ny dokotera ozy izy de rehefa natao ny bilan rehetrarehetra de hita tao ny bilan hoe tratrany stress, tratrany raritsaina zany farerahan-tsaina, tratrany dépression de zay ny bilan hitany dokotera tao fa rehefa avy mivavaka tsika ozy izy de eniko nanjavina le izy niala le izy maivana zao misaotra pasteur voninahitra averintsika an'Andriamanitra ho de tao anatin'izay nandefa message izy ny ariva, rehefa nandefa message izy de zafady ozy izy manelingelina amin'ny alina rahalahy ty tena aloha tsy ataoko vy fa efa atory io efa avy nivavaka de atory aho fa rapitso io voavaliko satria entsiketsika ihany moa rytma antsika noho ny fahasoavan'Andriamanitra de jereko an'le izy misoratra hoe naiky hijoro vavolombelona anao témoignage aminao fo nahita an'le fijorona vavolombelona tonga de nisokafako le izy voninahitra Andriamanitra any fa aloha jereko ozy izy vao tapaka ny telefona atsika senao de tonga tao antranonay ny patron anko taloha de niteny anao ozy izy le patron anay hoe zao aloha miverina miasa ao ampiasany ianao de zay no aka ny avocat rehetrarehetra sy andaniny vola rehetrarehetra amin'ny fikarakarana ny taratasinao rehetrarehetra de miverina miasa atao ampiasany ianao voninahitra ho an'Andriamanitra ozy tena wow. Za moa tamin'izany tsy de nampiseho hoe aira be tamin'ny rahalahy fa ozy hoe mbola mitonitolona atsika de ndao tsika hitondram-bavaka marina fa zava-dehibe zany fa tiako anana fiainam-bavaka le rahalahy tiako hoe tsy hoe mijanona treo zany le fiainam-bavaka hoe valo ny vavaka de mijanona treo de mbola nataoko hoe nampaheresika izy hoe mbola mitonitolona ao fa mivavaka tsika raha lasa anabavy voninahitra averintsika an'Andriamanitra zany ny tany ampitan-dranomasina zany fa ho atsika eto Toamasina zany tena tombony lehibe ho atsika eto Toamasina satria afaka manatrika mivantana amin'ny fotoam-bavaka zay misy eto Toamasina afaka manatrika amin'ny fotoam-bavaka voamaly zao nisy voateo mantsy nisy nandefa message tsy eto Toamasina le ranabavy fa manaraka any amin'ny faritany hafa any izy de misaotra indrindra ozy izy pasteur fa nanova ny fiainako le fanarahako ny fotoam-bavaka anareo maly averina amin'Andriamanitra hatrany ny voninahitra ravana malala zay no ela fa te hanentana anao misy fotoam-bavaka isika ny zoma zao zay fotoam-bavaka manomboka amin'ny 10 ora zay hitondrantsika ny loha hevitra hoe vavaka fiderana sy fiankofana vavaka fiderana sy fiankofana mety misy amintsika manaraka anay amin'izao fotoana zao ianao mety karazan'olona rehefa manao zavatra anankiray de lasa mametra-panontaniana mihitsiny ianao hoe fa ahoana loatra ary ty fiainako ty Andriamanitra fa na inona zavatra ataonao ianao mahita vola ary misy olona kasihan'Andriamanitra foana manome fond de départ anao na manome anao vola ahafahanao mihetsika ahafahanao miatomboka manao fandrarana fa ny olana de zao
rehefa azonao le vola de mahita hevitra ianao ary tena hitanao hoe tena metipety de atsanganao le fandrarana fa eny tenatenany eny de rava foana le fandrarana, na ianao marary na fahity na ny mpiasa zay ampiasainao eo manondrana de rava foana ny fandraranao, na misy olona marary anohany zay fianakavianao akaiky de tsy maintsy mamoaka vola ianao de lany le vola tokony hanodonana ny fandrarana zay ataonao. Zany hoe na inona zavatra ataonao zany de rava eny tenatenany foana, na inona zavatra ataony asan'ny tananao de any tenatenany any de misy tsy fetezana foana fa rava foana. Raha lasianabavy misy zavatra tsy mety ao ambadika zany. Ny fiainantsika kristianina zany, fiainantsika zanak'Andriamanitra zany de tokony hoe mandroso de mandroso tsika senao de rehefa mandroso tsika de tokony hoe miakatra nefa ny zavatra manjoa amin'ny fiainanao nefa mifanohatra amin'izay memitsitotongana. Zany hoe raha tokony hiakatra, tokony handroso de miakatra de nenao memidina. Raha tokony hoe tokony miasa lama ianao misitrana de enao vao maika miamarary. Ny antony de tsotra galasianabavy. Ny favaly de amin'ny fotoana rehetra mametraka sakana, mametraka manda manoloana antsika rehefa hitany fa mandroso isika senao. Zany hoe tsy mafaly any devolo mihitsiny mahita antsika senao mandroso na ara-panahy na ara-nofo. Averiko, tsy mafaly any fahavalo na ny devolo mihitsiny mahita antsika senao mandroso na ara-panahy io resaka io na ara-nofo, tsy mafaly anazy de manao an'izay fomba rehetrarehetra izy anakanana antsika eny atenatenany eny. Galasianabavy, ny fiderana de mandrava an'izany sakan'izany. Ny fiderana de mandrava an'ireo karazana manda. Tadidinao tany mandan'i Jeriko, rehefa nidera ny zanak'Israely de nirodana ny manda. Io zavatra mitranga amin'ny fiainanao io de isaky ny manao projet anankiray ianao, ary rehefa manao projet anankiray ianao de manangana sakana ny favalo, ary rehefa manangana ny sakana ny favalo de bloqué an'izay zavatra ataonao de rava indray zay projet ataonao. Isaky manana zavatra atsangana ianao de rehefa manangana anazy ianao de manangana sakana indray ny favalo na manisy fandrika izy manoloana anao de voasakana io indray ianao, vo bloqué an'iny manda iny ianao de rava indray le fandrarana ataonao. Galasianabavy, omeko anao ny fanalahidy androany, fiderana afaka andrava, afaka modika an'izany. De nentsika senao ijery tenin'Andriamanitra, ijery tenin'Andriamanitra tsika senao any amin'ny boky ny Apokalipsy toko 7:10 ny 1:5. Apokalipsy toko 7:10 ny 1:5. Rehefa vita zay de amakintsika senao ny mpanao salamo fa 2:1 ny 1:10. Mpanao salamo fa 2:1 ny 1:10. Voalohany aloha vakitsika le Apokalipsy toko 7:10 ny 1:5. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, ary nisy feo mivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana ka nanao hoe mideran'Andriamantsika ianareo mpanompony rehetra de ianareo zay matahotra azy na kely na lehibe. Averiko indray mandeha. Ary nisy feo nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana ka nanao hoe mideran'Andriamantsika ianareo mpanompony rehetra de ianareo zay matahotra azy na ny kely na ny lehibe. Vakitsika indray ny any amin'ny mpanao salamo fa 2:1 ny 1:5. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny fatahorana an Jehova no fiandoham-pahendrena, fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoy izany, maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Ry avana malala ao amin'ny tompo, ny any amin'ny boky ny Apokalipsy toko 7:10 ny 1:5 de manambara hoe zay nampitondrany, manambara ny zavatra mitranga any an-danitra any, manambara ny zavatra mitranga any an-danitra any zay nampitenenan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny apôstôly Jaona hoe nisy feo mivoaka ozy izy avy teo amin'ny seza fiandrianana ka nanao hoe mideran'Andriamantsika ianareo mpanompony rehetra de ianareo zay matahotra azy. Izany hoe na ny kely na ny lehibe ozy izy, zany hoe
Andriamanitra no miteny eto hoe mideran'Andriamanitra. Andriamanitra no miteny eo, nisy feo izy izy nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra hoe ianareo rehetra mpanompo, ianareo rehetra zay matahotra an'Andriamanitra na kely na lehibe de mideran'Andriamanitra. Inona indray nambara ny tenin'Andriamanitra any amin'ny mpanao salamo 150 any amin'ny tapany farany hoe maharitra mandrakizay ozy izy ny fiderana azy, maharitra mandrakizay ozy izy ny fiderana azy. Izany hoe raha lasiana bavy ny fantaniana mipetraka alohany amin'le boky ny Apokalipsy de hoe iza le mpanompo tiany ny tenin'Andriamanitra ho ambara eto, iza le hoe ho an'izay matahotra azy tiany ny tenin'Andriamanitra ho ambara eto. Le mpanompo ny raha lasiana bavy de tsy hoe ny pastera ihany, na hoe ny evangelista ihany, na hoe ny mpampianatra ihany, na hoe ny doktora ihany, na ny apôstôly ihany, na ny mpaminany ihany, na ny mpiandry ihany, na ny koralina ihany, tsy izay ihany, tsy izay ihany le atao hoe mpanompony eo, le hoe mpanompon'Andriamanitra, fa zay mpanompony rehetra ozy izy. Enao zany raha kristianina efa nanolo tenan'i Jesosy Kristy de fa mpanompon'Andriamanitra, zay ny azo itsonanao. Raha tianao ho rava reo sakana rehetra zay ataon'ny fahavalo manoloana anao de zao, araky ny ambarako tany am-piandohana hoe ny fiderana de fiainan'ny lanitra, ary ny fiderana de mialohany namorona an'Andriamanitra n'izao tontolo zao de efa nisy ny fiderana. Mialohany namorona an'Andriamanitra antsika sy anao de efa nisy ny fiderana tany an-danitra tany, efa nisy fiainam-piderana tany. Zany hoe fiainan'ny lanitra mihitsy ny fiderana io raha lasiana bavy. Ka raha fiainan'ny lanitra io fiderana io raha lasiana bavy de zao, raha tianao ho tonga eto ambonin'ny tany, na hoe raha tianao ho tanteraka amintsika le vavaka nataon'i Jesosy, nampianarin'i Jesosy Kristy hoe ety tany tahaka ny any an-danitra, de tsotra raha lasiana bavy. Andao le fiainan'ny lanitra no ampidintsika eto ambonin'ny tany. Averiko, raha tianao ho tanteraka amintsika le vavaka nampianarin'i Jesosy Kristy hoe ety tany tahaka ny any an-danitra, de andao le fiainan'ny lanitra no ampidintsika ety tany. Ary any an-danitra zany ny fiainana any an-danitra raha lasiana bavy, any an-danitra any tsy ahita alahelo zany tsony ianao, araka ny ambara amin'ny boky ny Apokalipsy hoe ho fafana ny ranomasy tsisy tsony ny alahelo. Any an-danitra any tsy ahita devoly anakana anao zany tsony ianao, any an-danitra any tsy ahitanao aretiny zany tsony, any an-danitra any tsy ahitanao problème zany tsony, fa fifaliana mandrakizay, fiadanana mandrakizay ny ainantsika sy anao any an-danitra any. Hoy amantsy anao teo hoe fiainan'ny lanitra ny fiderana. Raha tianao zany tsy ho isakana intsony amin'ny fandrarana na amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataonao, de zao le fiainan'ny lanitra no ndao ampidintsika ety ambony tany, amin'ny alalan'iny, amin'ny alalan'ny fideranan'Andriamanitra. Zany hoe eo amin'ny toerana misy fideranan'Andriamanitra de efa miaina le tandidiny ny any an-danitra sahady isika sy anao. Eo amin'ny toerana misy fiderana de tandidiny fiainana any an-danitra raha lasiana bavy. Raha tianao zany nitondra ny atmosferan'ny lanitra ety an-tany de ataovy toerana misy fiderana eo amin'ny toerana anankiray zay misy anao, de midiny eo ny atmosferan'ny lanitra. Ny ao anatin'ny tokantranonao zany raha tianao anjaka ao ny atmosfera mpiadana, ny atmosfera mpitiavana, de zao ny atmosferan'ny lanitra ataovy midiny eo amin'ny alalan'ny fiderana. Araky ny nambarako teo hoe any an-danitra any tsisy problème tsony. Raha tianao ho resinao reo problème, reo sakana rehetra zay ataon'ny fahavalo isaky ny manangan-javatra ianao, de enao mihitsy ny mila tonga fiderana, enao mihitsy ny mila tonga fitaovana fiderana an'Andriamanitra, enao mihitsy ny mila mamorona ny atmosfera mpiderana. Raha lasiana bavy ndetsika amin'ny zoma zao manomboka amin'ny dimora, iaraka morona an'izany atmosfera mpiderana zany. Ataotsika zay atonga an'le fiainan'ny lanitra ho tonga eo ety an-tany. Ary ho hitanao fa manomboka eo de lasa fiainanao zany, ka na inona sakana ataon'ny fahavalo de tsy asakana anao izy, fa
orava foana reo fandrika zay ataony ho lany andro fotsiny favalo anao an'izay fomba rehetrarehetra anisy blocage any fandrarana sy niara-panahinao fa ianao dia tsy voasakana satria noentinao tetỳ antany ary noentinao nanaraka anao le fiainany lanitra rahalasianabavy nde tsika hiaraka morona an'izany atmosfera zany ny fotoanantsika dia am'zoma zao manomboka amin'ny 10 ariva ny toerana dia ao amin'ny Tranimanga Fef Center Tanamboasainky ao ambadiky ny EPP Beril Rose Tranimanga Fef Center Tanamboasainky ao ambadiky ny EPP Beril Rose manasanao afa io fotoana io dia fotoana tsy hanavana na iza na izy tsy hanavana na ara-piangonana tsy hanavana fiaviana tsy hanavana lokombolokoditra satria Andriamanitra tsy mba manavakavaka rahalasianabavy tsy manavakavaka izy ary tadito fa nitanjonay tsy hoe hitonanao akory ifindra amin'ny fiangonana misy anay tsy izay nitanjonay fa nitanjonay dia mba atonga anao afaka izara fahasoavana asa soa ny asan'Andriamanitra rahalasianabavy ary tsaroa fa tsisy hitaky volanao raha tonga ao ianao tsisy hoe tonga eto ianao dia zao mividipidirana tsisy an'izany fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe aiza miseho foana eo anatrehako raha tsy mitondra fanatitra fotsiny ngamba mety tokony hoentinao amin'io fotoana io eny fa na tsy manana fanatitra ary ianao tsy aza atao sakana anakana anao tsy ho avy amonjo ny fotoam-bavaka fa minoa ianao ana fa manomboka eo dia horavy ireo karazana ady rehetra zay natsangany fahavalo manoloana ny lalanao satria ny atmosfera ny lanitra no antsika midiny aty ambony tany ary ny fiderana dia mandrava karazana manda sy ny karazana sakana horavy ireo karazana sakana rehetra zay natao ny fahavalo ny foroniny tamin'ny fiainanao atry ny fony ianao mbola kely hatramin'izao raha mila fanazavana fanampiny ianao dia azonao atao miantso laratariby 038 30 101 04 038 30 101 04 na io efa misoratra amin'ny fahita lavitra anao io na misoratra amin'ny finday anao io zay ny fotoana ny araka taminao teto azadinao ny koa fa manana fotoana ny vehivavitsika ny asabody zao fotoana ny vehivavy zay rana amin'ny pasteur Nansira Koutson manasanao ranabavy rehetrarehetra ho avy amin'io ary raha ho avy koa nefa rahalahy tsy manakana antsika zany tsy ho avy ao makasitraka anao naharitra nijery sy ny eno hatramin'ny farany manome fotoana anao ny tena koa manaraka indray tahin'Andriamanitra tompoko anjarantsika eto tao masina indray izao raha vehivavy zakanao io vitanao io iovaranao io ny fanomboana raha te ho lasa lavitra dia ny mahazaka zay zavatra mitranga ny ady atrehanao mila zakanao na inona tsy maintsy atao vitanao io ireo fetra rehetra tsapanao eo amin'ny fiainanao ioaranao io ny zavatra ianantsika vehivavy isika ihany micomprendre azy ny fahatsapana fa misy fanamby iainantsika vehivavy no antom-pisianyity fotoana manokana lehibe fotoana manokana ho an'ny vehivavy iarahanao amin'ny pasteur Sandra Razafy-Mandrato sy ireo mpiara-miasaminy raha vehivavy zakanao io vitanao io ioaranao io anasana ny vehivavy rehetra tsy akanavaka fotoana manokana ho an'ny vehivavy iarahanao amin'ny pasteur Sandra Razafy-Mandrato sy ireo mpiara-miasa aminy fotoana manokana hifampaherezana hifampivavahana andraisana vavaka manokana ny asabotsy 12 volana jolay ho avy izao manomboka amin'ny 2 tolakandro ao amin'ny CRJS Toamasina eo ampitan'ny CEG Ratsimilao anasana ny vehivavy rehetra tsy akanavaka fanazavana fanampiny 038 30 101 04 tsy misy fididirana manateny izahay ny iaona aminao